manonona trany ny fahamindram-po sy ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika rehetra ry havana. Miarabantsika tonga amin'izao alahady 20 ny volana martsa 2024 izao izay hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra ahatsiarovana ny asa fifandraisana sy fampahalalam-baovao anivon'ny FJKM ary araka ny falorana nataon'ny mpitarika dia ankalazantsika ny tompoko noho ny fanombohana ny taonjobily fisondron'Andriamatoa Rakotonirina Julien. Ho amin'izany dia manona manokana ny fiarabananareo amin'ny anaran'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao any ny fiadanana. Ireo perikopa izay novakiana dia azo fehezina amin'ny hoe maika ny famonjen'Andriamanitra, maika hamonjy atsika Andriamanitra. Ao amin'ny Zefania dia miverimberina ny teny hoe dienim-bola fanararoatra ny fotoana iantsona fiverenana amin'Andriamanitra, iantsona anatona ny famindrampon'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona 7 ny mamaiky tsy ny ady hevitra momba ny lalàna na ny sabata fa ny avonjy ny olona hoy Jesoa. Ao amin'ny Timoty dia maika ary te hamonjy ny olona rehetra ny tompo miantso atsika hivavaka. Fa amin'izao fanokafa nataony Jobily izao ry havana, ny mpanompon'Andriamanitra sy ny ankonany izay hotrontsika dia nifidy ny teny faneva ao amin'ny Timoty 2:2-5 manasantsika hanokatra ny baibolintsika manandrify izany. Timoty 2:2-5. Ireo ny perikopa novakiana fitinina amin'ny lohahevitra maika ny famonjena fa ity kosa no teny fanevana izao Jobily fisondronono izao. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo, mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra ho olona voazatoetra dia mpiasa tsy mahazo henatra mizara tsara ny teny fahamarinana. Andika teny ombonana satria alahady 4 androany dia manao hoe amin'ny anaran'ny tompo mikeleza aina mba olona voazatoetra eo imason'Andriamanitra ho mpiasa tsy mahazo henatra amin'ny asany mamoaka tsara ny teny momba ny fampianarana marim-potitra. Mbola isy ny famaranana dia alao aloha ny tapany voalohany no resantsika amin'ity an'ity. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo, mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra olona voazatoetra na koa araka ny diema mikeleza aina mba olona voazatoetra eo imason'Andriamanitra. Miasa eo imason'Andriamanitra, miasa eo imason'Andriamanitra. Raha indiny soratra masina maloanantsika izay hialohantsika amin'izao taonjobily fisondronono izao dia teny afatra apetraky Paoly apôstôly ho an'ny Timoty zanany misantatra ny fanompona eo amin'ny fitondram-piangonana. Iverina hiasa indray zany tonton fa tsy sotrorono. Fa i Paoly ry havana tsy mba hoe miteny ka miteny fa miteny satria efa niainany izay lazainy, efa nataony izay hanafarany ny hafa ary nandray betsaka tamin'izany i Timoty. Efa niainany Paoly izay ambarany eto. Afatry Paoly amin'ny Timoty miasa eo mason'Andriamanitra, mikeleza aina miasa eo mason'Andriamanitra. Dia toy ny hoe izao ray aman-dreny isotrorono izao
manafatra antsika, manafatra ny fiangonana, manafatra ny zanany mba hiasa eo imasin'Andriamanitra. Raha atomorona ny voambolana hoe Mikeleza hainy dia misy dikany anankitelo. Voalohany, miseho eo amin'Andriamanitra. Avaozany fanoratena hoy ny dikateny mahazatra antsika, mazotoa manolotra ny tenanao fa Mikeleza hainy eo mason'Andriamanitra. Miseho eo mason'Andriamanitra. Ary ny faharoa, aoka ho vonina amin'ny fotoana rehetra. Ny fahatelo dia manao hoe aoka ho mpiara-miasa akaiky amin'Andriamanitra na ho tanana kavanan'Andriamanitra. Miseho eo amin'Andriamanitra. Miasa eo mason'Andriamanitra, miseho eo amin'Andriamanitra. Dia tahaka ny hoe manaova fanamarinam-pahatongavana tsy tapaka eo mason'Andriamanitra. Aoka ho tonga tsy tapaka. Avaozy ny fanoloran-tena, mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra. Tonga tsy tapaka, mikely iainy, miezaka fatratra, tsy mitarejetra. Tonga ny ora, ity aho. Tonga ny fotoana iasana, ity aho. Any am-pianarana zany dia rehefa tonona ny anaranao dia tonga tompoko. Présente. Raha tia am-piangona dia tonga amin'ny teny Isaia hoe ity aho. Mazotoa manolotra ny tenanao ho an'Andriamanitra. Fanavaoza mpanoloran-tena, fanaovana fanariam-pahatongavana tsy tapaka eo anatrehan'Andriamanitra. Zany tokoa ve tonga tsy tapaka ianao tamin'ny asanao? Tianao ho zaraina amin'ny hafa zany, mazotoa manolo tena ho an'Andriamanitra, manao fanamarinam-pahatongavana amin'ny toeram-piasana sasany dia tsy misy fiantsonana arana. Tsy misy olona miandry hoe tonga ara-potoana ve ranony, na mpampiasa miantso hoe efa ao amin'ny braonao ve ianao. Tsia, milina miasa dia vakina eo ianao, ara-potoana sa tsy ara-potoana. Ho antsika mpino dia manomboka ny alahady miasantsika. Eo isika no maneho miariary, tsy eo mason'Andriamanitra ihany, fa eo maso ny mpiara-mivavaka koa, ny fahavononantsika amakivaky herinandro, manavao fanoloran-tena hiasa ho an'Andriamanitra. Tsy misy zany hoe kristianina ka manao ny asany andavanandro nefa tsy manana fanamarinam-pahatongavana tia am-piangonana. Tsy kristianina zany. Foana ny herinandro ao rehefa tsy natolotra ao an'Andriamanitra ny asanao, natomboka ao tamin'ny fanoloran-tena tia amin'ny fiangonana ny asanao. Dia toraka izany koa, vita ny isan-kerinandro ohatra ny alahady tahaka izao, fa ny tontolo andronao dia atomboka ao amin'ny fanavaozam-panoloran-tena eo imasin'Andriamanitra. Inty aho Andriamanitra, tonga anao zaridaina. Inty aho Andriamanitra, tonga eto amin'ny toeram-piasako. Miasa eo mason'Andriamanitra, manaova fanamarinam-pahatongavana eo imason'Andriamanitra. Ry havana malala, antsoin'Andriamanitra isika rehetra havaozy isanandro ny fanoloran-tenanao eo amin'ny asanao, ho toy ny fanoloran-tena amin'ny fanompona an'Andriamanitra ihany zany. Na inona ataonareo dia ataovy toy ny ho an'ny tompo, hoy ny soratra masina. Miasa eo anatrehan'Andriamanitra ao amin'ny toeram-piasana izay nametrahana anao, na akalamanjana manao zaridaina io, na any efitrano miazona birao. Manaova
fanamarina pahatongavana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny faharoa, aoka ho vonina amin'ny fotoana rehetra ilan'Andriamanitra anao. Izany koa dia dikany hoe mazotoa manolotra ny tenanao ho an'Andriamanitra olona voazatoetra, na koa ny hoe miasa olona voazatoetra eo mason'Andriamanitra. Vonina amin'ny fotoana rehetra ilan'Andriamanitra anao. Mahavaly ny filan'Andriamanitra ianao amin'ny fotoana rehetra, na raha oviana ary na aiza na aiza. Io tena mahasamihafa. Ny mpiasa manao 30 andro fanjava raiky dia ho tonga, dia tsy ho tonga, hiditra amin'ny valo amin'ny valo, miditra amin'ny sivy tsy manino, na amin'ny 10 koa ary mbola ekena ihany. Fa tena hoe vonina amin'ny fotoana rehetra, manome mihoatra ny fotoana izay mety voalahatra atao amin'ny fifanarahana arak'asa. Ny na mizaokatra amin'izao ihany, mihoatra an'izay fa ambony apanga. Dia mazoto ery koa zato mpiasa na alahady aza maka an'ilay miasa mba azo karama fanampiny. Fa ny asan'Andriamanitra dia iantsonantsika azoto an'olotra ny tena ho an'Andriamanitra, ho vonina amin'ny fotoana rehetra ilan'Andriamanitra anao. Vonina amin'ny fotoana rehetra, mahavaly ny filan'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Izay ny asa ry havana raha kristiana ny miasa. Dia mba isao hoe oviana ianao no nanao asa mihoatra amin'izay no takiana taminao. Misy mangataka aminao maily iray dia ataovy maily roa. Raha misy namelively anao ndray mandeha dia ataovy hoe inona koa mbola fanampiny. Dia lesina ny takolaka vy dia atoloroka eny havanana. Afaka manao gadove ianao amin'ny asanao, sasatrinao. Tsy hiasa indray aloha, tsy hiasa indray aloha. Maty eo ny voninkazon'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany, fa vonina amin'ny fotoana rehetra hamaly ny fanontanian'Andriamanitra. Aza-donoina fa ny asa eo an-tanimbolon'ny Tompo. Ninona asa ataontsika dia hotsenain'Andriamanitra amin'ny fanontaniana ny ampamoaka. Ety mety adinina ianao ny hoe nakaizany tahaka izao, fa nakaizany felam-boninkazo teto, na nakaizany tahaka izao ho antsika miasa birao. Mety tsy ho voavalinao, nakaiza tokoa moa ilay vonin-drozy teto, nisy ny tangongambe. Fa vonina ianao hamaly ndray andro any ny fanontanian'Andriamanitra, nanahoana ny asanao. Sotro ronono ianao, nanahoana ny asanao. Hoy Andriamanitra tena hoe ao jery ao atokotany-piangonanao ka reo tsy hitanao Andriamanitra. Reo izy ireo. Ho antsika koa amin'izao dia feritreritra ny hoe ilay hoe mazotoa manolotra ny tenanao an'Andriamanitra dia hoe vonoina amin'ny fotoana rehetra. Paoly moa raha manoratra ho an'ny Timoty dia miteny hoe mitoriana amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana. Izany ty asa ty mivonoana anao gado amin'izay fifanarahana arak'asa nataonao any amin'ny toeram-piasanao any raha tena kristianina ianao. Indraindray ry havana tadiavina eo toeram-piasana ianao tsy hita, antsoina tsy mandray, afarana tsy mamaly. Izy ianao zany. Mpiasam-panjakana angatra. Matoto. Fa tsy izany isika rehefa miasa. Tsy hoe ny mpiasa-piangonana ihany, fa ny fijoroan'ny kristiana eny amin'ny toeram-piasana dia anehoany favonina amin'ny fotoana rehetra izy, satria tsy miasa ho an'ny mpampiasa fa miasa ho an'Andriamanitra. Anio dia antsoina isika fiangonana. Antsoina ianao sy ny ankonanao
fa antsona indrindra koa ny komity mba ho vonona amin'ny fotoana rehetra hitarika ny fiangonana amin'izao jobily fisotronono izao. Ny fahatelo ao anatin'izao andin-tsoratra masina izao, mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra olona voazatoetra dia misy filazana hoe aoka ianao ho tanana kavanan'Andriamanitra, aoka ho vonona amin'ny fotoana rehetra fa aoka koa ho tanana kavanan'Andriamanitra, tsy miasa irery fa tena mametraka an'Andriamanitra eo akaikinao, manohana anao, tanana kavanan'Andriamanitra. Indraindray dia avelantsika tia mpiangonan'Andriamanitra, tonga ihany sika nanao fanamarina-pahatongavana tia mpiangonana fa tavela tia Andriamanitra dia ianao rery sy ny fahaizanao no any amin'ny toeram-piasanao. Fa eto tena hoe io mason'Andriamanitra, tsy hisaraka aminao Andriamanitra, tanana kavanan'Andriamanitra ianao amin'ny asanao. Aza tao ankilabao Andriamanitra ka manao hoe za zao neto fa ianao mijanona tany am-piangonana tany, izay tiako atao ny atao. Aza mifanelingelina isika. Mieritreritra isika ry havana amin'izany ny asa ampanaovana antsika ao amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Ao koa tena fifaliana ao anao mihitsy ny hoe tanana kavanan'Andriamanitra amin'ity asako ity. Mahafaly ny sasany hoe tanakavanan'ny olom-panjakana ambony anankiray, tena tanakavanany mihitsy iny, fa aoka hifaly ianao satria tananakavanan'Andriamanitra. Mpiara miasa akaiky amin'Andriamanitra, ninona asa ataonao ka ataonao io mason'Andriamanitra, ahavononanao amin'ny fotoana rehetra dia tananakavanan'Andriamanitra ianao. Ny fehindriavana dia izao, ny teny hoe voazatoetra, tsy ilay hoe fizahan-toetra mahamay ka hoe hiaretanao fangiry firiana, fa ny voazatoetra dia fanambaran'Andriamanitra amin'ny fotoanany ny fahafampony tamin'ny asa nataonao. Izay ho voambolan'io. Tena mamoaka fehi-kevitr'Andriamanitra ny hoe vita ny asanao, afa-po tamin'ny asanao. Mety tsy dia nieritreritra an'izany loatra angamba raha kotonirina Julien teo ampifantena ny titeny faneva ity, kanefa dia izany no heviny. Tsy hoe fizahan-toetra ilay karazana fanadinana mafy isondrotana kilasy amin'ny finoana, fa tena fehi-kevitr'Andriamanitra amin'ny farany hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ahafa-po an'Andriamanitra ny asa izay nataonao, rehefa nataonao teo anatrehany, vita fanamarinam-pahatongavana tsy tapaka ianao, nantsony tamin'ny fotoana rehetra ianao dia indro fa vonona ary tsaroana, tena tanana kavanana ianao. Ry havana malala, tsy ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izay hotrontsika amin'izao fanokavan'izao ihany, tsy ho an'ny komity irery koa, fa ho antsika rehetra efa misehatra eo amin'ny asa na koa miomana ho amin'izany milofo amin'ny fianarana, dia tadidio fa ny asantsika dia asa miiva eo amin'Andriamanitra. Naiza misy ianao, marina ny fampivezana hoe misy fanamarinam-pahatongavana izy ity fa tsarovy ianao manokana maha-kristiananao, naiza ninona asa ataonao manaova fanamarinam-pahatongavana inty aho, tonga indray eto amin'ny biraoko, eto amin'ny toeram-piasako, vonona amin'ny fotoana rehetra hiasa ho anao, ary aokao ho tanana kavananao Andriamanitra dia ho afa-po amin'izay nataoko ianao. Ny tompo izay manafatra antsika hiasa ny fanahy masina, ampijoro antsika hiasa tsara ka afa-po sy hahafaly an'Andriamanitra izay rehetra ataontsika eo amin'ny asa ataontsika andavanandro. Amen.